Riavana malala, anapaka ampotsika ane fiadanan'i Kristy. Amen. Sotranao zay raha eo amin'ity alatsinainy 24 janoary 2024 ity, fa amenao ny sakafom-panao anainay satria tsy ny mofo ihany no mavelona fa ny teny rehetra koa zay roko ny vavanao. Dia voakisy zavatra avy amin'ny teninao zay manoro anay tena manakariva ho anao indray amin'izao herinandro vaovao zao. Dia miteneny ianao tompo fa voninkainy izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy teny tokanofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Hébreu 13 andininy 7 ka hatramin'ny 9 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro alatsinainy 24 janoary 2024 ity. Hébreu 13 andininy 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpitondra anareo zay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevery ny efa raha ny fiainana ka rao ny fondy. Jesosy Kristy tsy miova, masy anio ary mandrakizay. Aza mety avilin'izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha-piorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny anina zay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Isika manana altara zay tsy ananany mpanompo ny tabernakely fahefana hinanana, fa efa nentiny mpisorona be niditra amin'ny fitoerana masina ho fanatitra nonota rano biby, dia nidorana teny ivilan'ny tompony ny fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny avena amin'ny vavahady mba masina ny olona amin'ny rany. Koka isika mivoaka keo aminy eo ivelan'ny tompy, mitondra ny latsa zay nentiny, fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Koka isika anatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra manakariva, dia mivokatry ny molotra zay manaiky ny anarany, fa aza manadino anao sosy antra fa fanatitra toy izany misitraka Andriamanitra. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Volazy eto amin'ity lahatsoratra masiny ity fa novonoiny Kristy amasina sy amasina anao amin'ny rany sy nalatsaka tao Kalvary. Novonoiny Kristy hanamasina ny olona amin'ny rany. Zava-dehibe ny nataon'Andriamanitra ho asy ianao tamin'ny alalan'i Kristy. Koa andeha zasy ianao hanana molotra manaitry ny anaran'i Kristy, satria Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Oka ny foko sy ny foninao haolontsika amin'izany fahasoava-dehibe zay azo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zay manamasina tsy manamasina anao amin'ny rany. Koa misetrany izany nataon'i Kristy izany, dia aoko feno fiteranan'Andriamanitra ianao tsy eo molotra ihany na mivava ihany, fa amin'ny ataonao dia anatitra fanatitra hanao soa sy antitra. Fa zany ny fanatitra tena sitrak'Andriamanitra, hanao soa amin'ny sehatra rehetra misy asy misy anao, satria Paoly apôstôly efa niteny hoe hararoty ny azo anaova-tsoa fa ratsy zao fiainana izao. Zany ny sitrak'Andriamanitra hizarany tsara indrindra sy hanisy zao rehetra zao, satria le fitiavan'Andriamanitra zay niseho tao amin'i Kristy rehefa mipakako sy mipaka aminao dia ny fitiavana lasa tsy mahay manisy ratsy fa manisy soa. Ka zany ihany fa le fitiavana zay tonga ao amiko sy aminao dia mahatonga anao koa tia mamindra fo sy tia dia mamela heloka tahaka namelan'ny tompo sy namelanao sy namelan'ny tompo ny helokao sy haintsika rehetra. Izy raha teo efa nanamasina sy nanamasina anao
tamin'ny alalan'ilay rany latsaka tao Kalvary. Koa mity androny ity. Riseo amin'ny soa ny ratsy ary fitiavana dia tsy mahay manisy ratsy fa manisy soa. Ny fitiavana Andriamanitra zay nasehony tao amin'ny Kristiany ampandroso azy ambandrosanao ka ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny fiatanana amin'ny sehatra rehetra zay ananako sy anananao fahavelomana, dia tsy atao teny fotsiny zany fa atao amin'ny asa manisy soa amin'ny olona rehetra, angina miantra ny olona rehetra. Teo amintsika rehetra ny zany tenin'Andriamanitra zany hanehoana fa nanamasina sy nanamasina anao Jesosy tamin'ny alalan'ny rany. Amen. Tera sy misaotranao zay raha io fa nitairinao indray tamin'ny alalan'ny teninao zay mba hanisy soa zay rehetra zao tahaka anao zay miasa manisy soa izao rehetra zao ary miasa anao dia miantra sy manisy soa izao rehetra zao. Koa ampaherezo zay tompo mba nahaka anao satria efa nanamasina anay ianao i Jesosy tamin'ny raha anao zay latsaka tao Kalvary. Dia ampaherezo zay mba tanteraka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ary raoty ny azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao ary resio amin'ny soa ny ratsy zay miaratsy ty zao zao ty. Dia sitrakay ny ary ivavaka hoe ranay zay ny an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony sikaponao ity atany tahaka ny an-danitra. Menay niny anina sahazo anay amamelany elokay tahaka na mielanay zay moka taminay iza mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery avy nahatra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona minaharaizana ka fanamaso zao. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitonona an' Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra manao ny sikapony ka hiaso anatinareo zay kasitrahany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy miova masy an'io ary manakizay ho an'izany ny voninahitra manakizay mandehana manisy soa zao rehetra zao tsy miantra fa zany fanatitra mpidirana sy fanatitra akasitrahan'Andriamanitra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra renany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.